dia faly miarabanao ndray traritiandro vaovao ity zay men'ny tompo atsika azaotsika mianatra indray mandinika indray ny tenin'Andriamanitra mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy tompo. Araky ny averimberina matetika amin'ity fandarana ity dia mijery any Kristy mianatra ny momba an Jesosy ao amin'ny testamenta taloha isika efa maromaro ihany zay lesona hitatsika izay nefa mbola mitohy ny fahitantsika ny tandindon'ny tompo ao amin'ny testamenta taloha. Ary amin'izao fotoan'izao sika dia mbola mianatra ny salamo amin'ny boky ny salamo no hitadiavantsika ny endriky Kristy zay voalaza ny salamo izany. Ny zavatra zay tokony ho fantatra nefa dia izao ny teny eo amin'ny salamo zay ny anarantsika hatramin'izay matetika dia Davida ny nanoratra azy ary ny tandindon'i Jesosy tompo ao amin'ny salamo dia ahitantsika ny amin'ny hoe tena Andriamanitra mihitsy no nampanoratra ny mpanoratra satria Jesosy tompo sy Davida dia arivo taona eo no elanelany nisiny teto tany. Izany hoe efa nisy arivo taona talohan'i Jesosy tompo zany no efa naminaniny Davida any Jesosy tompo manaprofo zany fa tanteraka ny teny zay nampitondraina any Davida ary zany no anankiray manaprofo koa fa Andriamanitra mihitsy no nampiteny ny mpanao salamo. Ka anio sika de hijery indray tandindon'i Jesosy tompo ao amin'ny salamo no soratan'i Davida dia ny salamo ao amin'ny salamo 110 zany ahitantsika any Jesosy tompo mpanjaka sy mpisorona be. Jesosy mpanjaka sy mpisorona be. Ovakintsika ny salamo 100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 ovakitsika izany amin'ny anaran'ny tompo. Izao no lazain'i Jehova amin'ny tompoko mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. Tehiny herinao avoaka Jehova avy ao ziona manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehova ka tsy hanenina ianao mpisorona mandrak'izay araka ny fanaony Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia handripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany hitsara any amin'ny jentilisa izy ka hampiapatrapatra faty any handripaka olona any amin'ny tany malalaka izy hisotro amin'ny ony any an-dalana izy ka izany no hitrahany ny lohany. Jesosy mpanjaka sady mpisorona be izany no jerentsika eto. Ny andininy voalohany amin'izany salamo zany dia milaza hoe izao no lazain'i Jehova amin'ny tompoko mahagaga ihany fa Jehova no miteny ary misy tompony Davida ambarany eto ary io tompony Davida io amin'ny Davida dia Jehova ihany anie ny tompo Jehova ihany ny tompo. Ka iza indray ary ity tompony Davida itenenany Jehova ity. Izany no hodinintsika. Inona ny tenin'i Jehova amin'io tompo lazain'i Davida io? Hoy izy hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. Titsika sahady ny jery hoe moa ve Jesosy marina io tompoko lazain'i Davida io? Moa ve hitantsika any amin'ny testamenta vaovao ny anamarinana izany? Moa mety hitantsika any amin'ny testamenta vaovao fa Jesosy marina io ny lazan'Andriamanitra hoe mipetraha eto tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoerana tongotrao io.
mba hazahoantsika milaza fa ity salamo ity dia ao anatin'ireo salamo izay manambara ny am' Jesosy. Tenin'Andriamanitra vitsivitsy no anamarina antsika fa Jesosy marina io ambarany Davida io faminaniana arivo taona talohan'i Jesosy Tompo na tanterahany. Ny anankiray, olona tsy mba netinino Tomasy raha nitsangana tamin'ny maty ny Tompo. Tsy netinino izy, ny anany izy, ny salasala izy. Raha nilazan'ny mpianatra namany azy izy hoe tena nitsangana tamin'ny maty koa izy, nahita azy zahay, de zao ny tenin'ny Tomasy hoe za ozy tsy mba mino raha tsy efa teko eo amin'ny olatra amin'ny tanany ny tanako. Herinandro tatorina dia niseho tamin'ny mpianatra Jesosy ary hoy izy tamin'ny Tomasy hoe atefo eto ny tananao, ary asa mba isan'izay tsy mino fa minoa. De niekohoka Tomasy ka nanao hoe tompoko sy andriamanitro. Jaona 2:20. Petera apôstôly tamin'ny andro Pentekosta dia niteny mihitsy teo anoloan'ny jiosy maro tamin'izany fotoan'izany zay nivory teo ankianjan'ny tempoly, ka nanao hoe iny Jesosy zay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Asan'ny apôstôly 2:2. Ary noho izany raha milaza isika ny hoe azo atao hoe Jesosy marina ve ty tompoko ny tenenan Jehovah ity, ka azo azaina fa tompo marina ve Jesosy, dia ho isika hoe eny, satria misy ireo tenin'Andriamanitra ary notsongaina tamin'ireo tenin'Andriamanitra marobe milaza ny Jesosy ho tompo, ireo notsongaina ireo, fa mbola maro no milaza izany. Fa raha ijery sika ny amin'ny tenin'Andriamanitra taminy ny hoe mipetraha eto tanako akavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao, dia hitantsika any amin'ny Romanina 5:4-7 ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy Jesosy nefa maty ary nitsangana tamin'ny maty ka mipetraka eo an-tanana akavanan'Andriamanitra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mipetraka eo an-tanana akavanan'Andriamanitra izy, manatanteraka ity faminaniana ty hoe mipetraha eo an-tanako akavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera-tongotrao. Andriamanitra mihitsy zany no manao ny fahavalon'ny Kristy ho eo ambany faladiany, fa Kristy kosa de mipetraka eo an-tanana akavanan'Andriamanitra. Ary raha ny Romanina 5:4 ny jerentsika dia mifona ho an'ny olombonjena izy, toetra eo an-tanana akavanan'Andriamanitra izy ka mifona ho antsika. Ary eo ry havana no tena fifaliana, misy karazan'olona anankiroa zany eto amin'izao tontolo zao. Ny karazan'olona anankiray de ireo olona zay efa nanaiky an' Jesosy Tompo ho tompony, nanaiky azy ho mpanjakany, nanaiky azy ho andriamaniny. Ary ho an'ireo olona ireo mbola tsy tonga anjely izy akory, mbola mety manana ny fahalemeny eny izy, ary dia mipetraka eo an-tanana akavanan'Andriamanitra manao avoka, solo vava, mifona ho an'ireo vahoakan'ireo Kristy. Miampanga azy manko Satana, miampanga an'ireny olona reny Satana. Ny fanaony Satana dia mpanameloka, mpiampanga ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa avokantsika eo anatrehan'Andriamanitra izy rehefa nanaiky ny famonjeny ianao. Fantany manko fa ny olona efa nanaiky azy ho tompo, ny olona efa nanaiky an' Jesosy ho tompony, dia olona efa nanolotra ny tenany ho mpanompo n' Jesosy. Ary ny olona nanolotra ny tenany ho mpanompo n' Jesosy, ny fidiny ho mpanompo n' Jesosy, dia izy no miaro azy. Efa raha amin'ny tenin'Andriamanitra hafa anjerentsika dia efa olona novidiny tamin'ny rany ireo, sarobidy eo natrehany ireo, hanika na miampanga azy aza Satana, eo Jesosy Tompo avoka, mpisolo vava azy eo natrehan'Andriamanitra, fa na iza manaiky
fa efa maty ny soloheloko azy teo ambony azy fijaliana Kristy ka ny rano teo amin'ny azy fijaliana no nanaovana fampihavanana azy tamin'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra ireny olona reny. Ary zany mahazanak'Andriamanitra azy izany dia mahatonga an' Jesosy Kristy lahy matoa amin'ny maro hisolo vava azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany ny fifaliantsika isika izay efa nanaiky ny famonjen'i Jesosy. Ary rehefa nanaiky ny famonjenao dia tsaronao ny asa arbidiny zany hoe tsy matahotra ny fitsarana intsony aho satria efa manana solovava eo anilan'ny ray. Saingy tsy teverina amin'ny fahotana intsony aho satria izany no nahatonga ilay solovavako ho maty teo amin'ny azo fijaliana. Fantatra Jesosy Tompo fa ny olona nandray azy dia tonga olom-baovao. Tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary manjaly makahala fahotana aho ataontsika zay efa maty no ny otahoana ny velona amin'ny otandray io Paoly. Ataontsika zay efa nahatsiaro hoe maty teo ambony azo fijaliana noho ny fahotako Jesosy ataoko hoana indray no mbola hivelona amin'ny fahotana, hiaina amin'ny fahotana indray. Tsy sitrako intsony zany, tsy toerana misy ahy intsony zany. Nefa tafika ataon'ny Satana mitendry ny motraka atsika enoeny dia lavo ihany ny zanak'Andriamanitra. Tafiny tohina ihany ny zanak'Andriamanitra dia tonga Kristy ilay manarina ny lavo solovavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mipetra eo an-tanako ankavanana. Ambaram-panaoko ny fahavalonao fitera-tongotrao hoy Andriamanitra tamin'i Jesosy Tompo. Fa inona ny zavatra ny teny herinao havoaka Jehova avy eo ziona manapa amin'ny fahavalonao ianao. Avy eo ziona no navoaka an'Andriamanitra ny te-panjakany Kristy mba hanapaka amin'ny fahavalony rehetra. Avy eo ziona hoe raha nitsangana tamin'ny maty tokoa manko Kristy, hiakatra ao any an-danitra izy. Izao ny teniny eo amin'ny Mateo 7:20-20. Efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Raha niakatra ao Jerosalema Jesosy Tompo talohan'ny hafatesany aza dia niorakoraka ny vahoaka isaorany ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Davida. Efa nilaza ny tany amin'ny tendrombohitra izy io na hoe io Jesosy io no ilay mpanjaka hanana te-panjakana mivoaka avy eo ziona hanapaka ny fahavalony rehetra. Fa iza moa ny tena fahavalony Jesosy Tompo? Iza ny tena fahavalony? Satana ny tena fahavalony. Ary teo amin'ny tendrombohitra ziona no nanambarany Jesosy Tompony hoe efa nomenany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Tao amin'ny avonany Kalvari nanambarany fa vitany ady resy Satana. Satria efa nomboana tamin'ny azo fijaliana ny fahotana, koa dia resy Satana tsy afaka manameloka intsony. Ary noho izany dia noraisin'i Jesosy tamin'ny fitsangana tamin'ny maty ny mampanjaka sy mpanapaka azy. Ary zany mampanapaka sy mpanjaka azy izany no nambarany mazava tsara tao amin'ny tendrombohitra Oliva hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandra-piveriny dia manatanteraka izany eo amin'izao tontolo izao ny olon'i Kristy mampiseho zany mampanjaka manan-kery an' Jesosy Tompo izany ny olon'i Kristy. Avoany demonia fa avaly tsy maintsy resena izany. Dia inona no hitranga? Ny 7, ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Ny olonao mazoto manolo tena ho anao ary tahaka ny haingo masina hifaliana ny zatovinao ho izy. Fifalian'ny tompony mahita ny olony, mazoto amin'ny fanarahana azy, mazoto amin'ny fitorinany mahampanjaka sy mahampamonjy azy, mahatompo azy. Ary tahaka ny fiaingona masina reharehan'ny Kristy ny zatoviny ireo rehetra zay nanolo tena ho azy. Manao ahoana moa ianao rehefa injay mianjaika mba efa nijery mariazy moa isika? Mijery ny olona mianjaika amin'ny fitafiana miaingo mahafinaritra. Hafa ny fietsiny, faly izy ao anatin'ilay fitafiana. Jesosy Tompo raha mahitanao haingo mahafinaritra amin'ny fitondran-tenanao, ny fiainanao maha-kristiananao,
dia haingy mahafinaritra ny tompo ny fijery azy ary mifaly am'izany ny tompo, mifaly am'izany izy. Fa izao kosa raha lay haingy mahafinaritra iny kosa moa ka andeha holotoinao ve iny haingy mahafinaritra iny? Iny fitafiana tsara nananao iny ve de ndeha holotoinao atsisy ery? Tandremanao tsara ny fitafianao rehefa haingo mahafinaritra n'izy. Tahaka izany toa io fiainana kristianina zay nomenanao io, haingo mahafinaritra ny tompo ane io e. Ary noho izany aza lotoina e, aza simbana e. Ny anaran'ny maha-kristianina anao, ny mahampandray fanasan'ny tompo anao, ny mahampandray kominio anao, ny mahaololona anao amin'ny fiangonana, ny mahadiakonina anao amin'ny fiangonana, ny mahampitondra fivavahana anao, izany rehetra zany ine ka haingo ny tempolon'Andriamanitra dia ny tenanao zany e. Aza lotoina zany, aza lotoina zany. Fa fiaingona masina tahaka ny andro vao maraina izany no fiheveran'ny tompo azy, fifaliana ho azy ny fananana anao. Ary aoko ho zava-dehibe aminao zany, indrindra raha kristianina ianao, ho zava-dehibe aminao ny fiheveran'ny tomponao anao. Fa amin'ny andininy faefatra dia misy fahamarina anankiray koa zay ambaran'ny mpanao salamo momba an Jesosy ihany ho jerentsika ny am'izany. Ny andininy faefatra hoe efa nienina Jehova ka tsy hanenina, ianao ho mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Hitatsika any amin'ny Hebreo 9, ny andininy 7:20 sy ny Hebreo 7, andininy 1:20 sy 2:20 ny fiverena ny io tenin'Andriamanitra io, ary milaza ny am' Jesosy mazava izy any amin'ny Hebreo. Fa iza moa ity mpisorona mandrakizay i Melkizedeka ity? Fa iza moa i Melkizedeka io? I Melkizedeka dia mpanjaka izy io, mpanjaka ny tany anankiray, ny tanàna anankiray atao hoe Salema. Ary raha jerentsika ny any amin'ny Genesis 1:20 dia ahitantsika fa hoe ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. I Abrahama tamin'io, i Abrahama lay mpanompon'Andriamanitra nahafoy ny fananany rehetra, nandao ny tany razany araka ny antson'i Jehova hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany zaseko anao, dia atonga anao firenena lehibe aho, sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao. Ary dia voasoratra hoe ary dia nandeha Abrahama arak'izay nylazainy Jehova taminy. Izany hoe Abrahama dia olona nahafoy ny zavatra rehetra, nahafoy ny tany razany noho ny antso nataon'Andriamanitra taminy. Rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana izy dia nisy ady zay natrehiny, ary rehefa nisy ady zay natrehiny satria lasako babo Lota zanadrahalany, de namonjy any Lota izy, nanavotra ny Lota izy. Ary rehefa avy nanavotra ny Lota izy dia nifanena tamin'ny Melkizedeka mpanjaka ny Salema, zay ambara eto hoe nitondra mofo sy divay, satria mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izy. Isika rehetra dia samy mahalala fa ny zavatra nentin'ny tompo nataony fahatserovana dia mofo sy divay. Alohan'ny elany teo am'izao tontolo zao, raha nametraka fahatserovana Jesosy dia mofo sy divay ny fahatserovana napetrany. Tahaka ny nanoloran'ny Melkizedeka mofo sy divay ho an'i Abrahama. Ahoana moa, inona moa ny dikan'ireo mofo sy divay ireo de tandindo ny tenan'ny Kristy sy ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ity no tenako zay vakina ianareo izy, zao nataovinareo fahatserovana. Ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zay arotsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ny mpisorona be indray, ny mpisorona rehefa jerentsika, raha ny tantara mpisorona ny jerena dia ny ataony dia mitondra ny raha ny fanekena ho ao amin'ny tabernakely, atao amin'ny efitra masina indrindra mba azahoana famelan-keloka ho an'ny olona zay mitondra fanatitra. Izany ny raha ny mpisorona.
ary ny mpisorona be dia inray mandeha isa-taona ny miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra mba hanao zany fanavotana izany. Ny zavatra nitranga ary dia izao: nisy io mpisorona mandrak'izay io dia i Melikizedeka. Ny tantaran'i Melikizedeka io mahagaga, fa olombelona nisy teto an-tany izy io, nisy teto an-tany mihitsy, saingy izao no filazan'ny Hebreo azy hoe fa io Melikizedeka io zay mpanjaka ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, dia nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Ny zavatra fantatra dia izao: hoy izy ny amin'io Melikizedeka io, mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny Salema koa, izany hoe mpanjaka ny fiadanana, tsy manany ray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy, dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 7 no manambara izany. Ka raha Andriamanitra ny enina arak'izay lazain'i Davida eto, mahagaga ny nahafantaran'i Davida izany hoe Andriamanitra mihitsy nefa ny enina fa ianao ho mpisorona mandrak'izay araka ny fanaon'ny Melikizedeka. Mahagaga zany. Taiza no nahafantaran'i Davida fa ny enin'Andriamanitra? Ny fanahin'Andriamanitra no nampahafantatra zany an'i Davida, ary zany fanahin'Andriamanitra nampahafantatra zany an'i Davida izany ihany no nampahatsiaro koa ny mpanoratra ny Hebreo hoe io lay mpisorona be voalazan'i Davida io dia tsy afa-kory fa lay Jesosy Kristy ihany, ary mpisorona be mandrakariva izy. Zavatra ho marina ry havana raha ny testamenta taloha dia tsy azo nampiarahina mihitsy ny asan'ny mpanjaka sy ny mpisorona, fa na le olona mpanjaka na le olona mpisorona. Fa ny mahagaga tamin'ity Melikizedeka ity dia sady mpanjaka ny Salema izy no mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ary eo amin'ny testamenta vaovao dia Jesosy no ilay mpanjaka araka voalazantsika tery aloha hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Izy koa no ambaran'ny Apokalipsy hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, nefa izy koa no ambaran'ny Hebreo hoe mpisorona be mandrak'izay. Ko eto ary havana dia tsara ny ahafantarantsika fa ny mpisorona be ny tena raharahany dia mpampihavana ny olona amin'Andriamanitra, mpanota ny olona, ary tsy afaka hihavana tamin'Andriamanitra mihitsy ny olona raha tsy nisy ny fanatitra ary nisy ny ranony fanekena ny fanaovan'Andriamanitra, ka ny mpisorona be no mitondra izany eo amin'ny altaran'Andriamanitra mba ahazahoan'ny olona famelan-keloka. Ary eto ny Hebreo dia manambara fa Jesosy io mpisorona be io, izy io ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nentiny nakeo anatrehan'Andriamanitra, nitondra izany ranony fanekena vaovao zany eo anatrehan'Andriamanitra izy, ary mampahatsiaro an'Andriamanitra fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no azoana famelan-keloka. Jaonina apôstôly dia manambara hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika eo afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ary raha izany no izy, raha misy olona mitady mpisorona be hafa hampihavana azy amin'Andriamanitra dia tsy programan'Andriamanitra izany, fa ny mpisorona be dia tokana ihany, ary rehefa tonga Jesosy mpisorona be n'Andriamanitra dia tsy misy mpisorona be hafa intsony. Ary zany nahatonga ny tompo ilaza hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala satria izy ihany no ilay mpisorona be. Ho azy eny voninahitra, fa ho anao zay nandre ny tenin'Andriamanitra kosa ny famonjena feno ao amin'i Kristy zay hitarika anao hangetaeta ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra mba ho voninahitry ny anarany i Madagasikara ho an'i Kristy, ary Kristy ho an'i Madagasikara. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza ny anaranao zahay, ry tompo raha nahavita ny niaino ny teninao, nampianarinao
natoronao an'ilay melkizedeka mpanjaka ny salema, nefa koa Jesosy Kristy tompo mpanomony sy mpanavitra anay. Misaotra Jesosy tompo, misaotra anao fa manana anao mpisolovavy eo anatren'Andriamanitra izahay, manana anao mpisorona be izahay, manana anao mpanjaka anay izahay, herinay tanjakay mpiaro anay. Misaotra tompo, nivavakay Jesosy, faingana ry mpanjaka handray ny lovanao, faingana re mba haka ny tano anao, vonjeo Madagasikara Jesosy eo. Karinganeny ranao nalatsaka, dia hitondra famonjenao ny fanahy maro eto amin'nosinay, ary na iza nandre zao teninao zao, dia ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy, ho vahoaka n'ilay mpanjaka lehibe, mpisorona be n'Andriamanitra, dia ianao Jesosy tompo izany. Amin'ny anaranao tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.